dia mbola faharita fiaraka aminao any tokantrano izay eto amin'ny fahitalavitra mateveri pijery ajaina amin'ity takariva ity tonga soa indray reto amin'ny fampalalam-baovao ary manasana ho ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny trangam-piarahamonina izay vaovao nampalahelo sy natsiravina niseho tetsy Ambohitraraba indrindra ary no isantarany ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao famonoana zazalahy kely tamin'ny fomba feno abibiana tetsy Ambohitraraba sy nitondrana ankeriny ihany koa ny anabaviny olona roa treto no voasambotry ny zanjara izay fantatra fa samy tsy ampitaona avokoa toy jerentsika ary ny tato-baovao mikasika izay. Zazalakely vao 12 taona monja no nivonoana tamin'ny fomba feno bibiana tetsy Ambohitraraba ho malotolakandro notapahana sady nikapaina tamin'ny famaky ny lohany ny vatany notrobarana tamin'ny antsy ary noesorina ny voamasony ny anabaviny vao 9 taona monja nalaina keriny anariana teny amin'ny faritra Nosiala raha vao nareny zavansiona zandary teny atoerana dia niroso tamin'ny fikarohana sy ny fanaparitahana ny vaovao manerana nireo tompony zandary ankizy roa izay mbola samy tsy ampy taona 12 sy 13 taona ny voasambotra ao Malialina izay nandray anjara tamin'ity von'olona matsiraviny ity ary mipetraka eo amin'ny manodidina n'ilay trano isehony abibiana ihany. Izy ireo no fantatra fa nitambatambazana ilay mpanampiny tompontrano teo aloha vola angalatra vola tao amin'ilay tokantrano. Ity mpanampy vavy ity izay fantatra fa vao noesorina ny farany herinandro lasa teo izy no naniraka sy nanoro andreo ankizy ny fitoeran'ny vola ary tsy nisalasara nilaza tamin'izy ireo amono andreo zaza. Lehilahy kely 12 taona moa no niara-ny abibiana ka izay namono izay fa ilay zazavavy kely 9 taona kosa dia avitra soma tsara. Omaly manodidina tamin'ny 5 teo eo no nahazo fampilazana ny tompofaritry gendarmerie ny lafy katikily lafy ka rehefa naheno an'izy io nahazo fampilazana fa misy loza miseho amin'ny faritra Ambohitraraba satria misy ireo zandary manao fisafonana manao patrouille amin'ny faritra iny dia nampafantatra an'izany avy hatrany ny lehiben'ny brigade ka fotoana fohy taorinan'izay ary lazaina fa tena akaiky dia akaiky ny toerana io nandehanany ireo manao patrouille dia tonga teo atoerana nanao ny fampitorana mombamomba ny fampilazana teo nampatarana fa misy vehivavy ao amin'ny trano zany no nampafantatra fa ny zanany dia nisy namono tamin'ny toerana io izay hita moa zany batana mangatsika. Vola be tokoa no nikasaina horobaina tamin'ity tokantrano ity satria dia mahery ny 12 tapitrisa ny vola very ny amby vola vahiny 4,4 dolara efa taverina amin'ny tompony moa ny vola fa ampahany kely no tsy hita izay nanafenana sy nanaovandreo ankizy azy. Ity mpanampy vavy ity hatreto no ahina voalohany onikandosy niketrika an'ity fandrombana sy von'olona ity satria dia nisy nahita teo akaikin'ny tranon'ny patron teo aloha izy ny lohany nahitana ny fatin'ilay zazalahy kely. Ilay mpanampy vavy hatreto dia tsy mbola hita izay nanjavonany ka efa mikaroka sy manangom-baovao ny zandary ahina ho nisy olon-kafa ihany koa ny ray tendro tamin'ity mpanampy ity ka ao anaty fanadihadiana sy ny famitorana ataon'ny mpitandron'ny filaminana no afantarany izany.